Fifaliana indray no nolorako ny arahaba sy ny firaretso tompoko lasy tompoko vavy. Raha ny vinana voakany mety eo Madagasikara anio dia ao anatin'ny 2 herinandro avy, izany hoe ity herinandro ity sy amin'ny herinandro manaraka ry dia tsy ahina ny fisiana rivo-doza ka hoe mety akasika ny Madagasikara, tsy misy izany izay. Raha manao jeritodika kely tsika hoe nanao ahoana ny toetry ny andro tamin'ny herinandro alohan'ny hanomezana anareo ny mety ho toetry ny andro mandritra ity herinandro ity dia saika nahazo orana ny faritra maro eto Madagasikara, afa-tsy tany Morondava, Maintirano, Morombe sy Toliara. Amin'ity herinandro manaraka ity ary dia mbola saika ho maina foana ny andro amin'ny 4 andro avy aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy, ambany tsindrin'ny atmosfera aty amin'ny tapany avaratra ka izay indrindra no saika ahitantsika sy ahazoantsika orana tandrivindraona mety araikotroka na ihany koa orana sy orana raikotroka ny amin'ny faritra iny. Ajerevantsika ary ny mety toetry ny andro ho an'ny rapitso. Vao maraina dia efa azo orana araikotroka ny aty amin'ny faritra Sava, ny faritra Analanjirofo sy ny aty amin'ny faritra Atsinanana aty. Azo orana ny any amin'ny tapany atsimon'ny Sofia sy ny tapany avaratry Alaotra Mangoro. Mahazo tandrifindraona araikotroka kosa ny aty amin'ny ilan'ny avaratra andrefan'ny Madagasikara aty. Saika malomaloka ny andro ny aty amin'ny faritry Melaka, toraka izany ihany koa ny any Ampongolava sy ny eto amin'ny faritry ny Afoatany. Mifandimbindimby eo ny rahona sy ny masoandro fa mibalika be ny masoandro aty amin'ny tendrony atsimo aty mitohy mandraparivan'ny andro izay toraka izany ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo andrefaniny. Amin'ny takariva sy ny tolakandro izany dia saika manorana raikotroka ny tapany avaratry Madagasikara iray manontolo ary maina ny tapany sisa. Raha jerentsika ny maripana ny ambany indrindra dia voavinavina eo amin'ny 10 degré Celsius eo any avakina karatrano no ahitantsika izay, ary 4 degré Celsius kosa no maripana voavinavina ambony indrindra any Antsohi, ny marimarina kokoa izany any amin'iny faritry Sofia iny. Raha andeha hivoaka ivelan'ny Madagasikara ka andeha any amin'ireto faritra sasany ireto ianareo dia ny any Paris izao manorana ny andro, somary mandrahona kely ny any Milan sy Johannesburg, ifandimby-andrahona sy masoandro na Europe sy Bangkok, Maurice, Comore sy La Réunion. Anorana tandrifindrahona ny any Seychelles any. Izay no mamarana ny mpandaharantsika ny masoandro dia hiposaka any amin'ny 9 ora latsaka fefany any ho any, raha iletika izy any amin'ny 9 ora sasany latsaka 5. Dia izay indray mandrapitafa velona daholo.